Miarabantsika rehetra. Miarabantsika rehetra. Tonga le fotoana amin'ny efatra any à Madagascar. 16h. Fa ny miarabantsika rehetra indray moa amin'ity andro anio ity hiresaka mikasika ny Ambomalaza antsika. Voilà. Tsetsatsetsatra tsiaritra. Tsetsatsetsatra tsiaritra. Vetivety aloha fa mbola hiresaka kely manao live zao dia avy eo mamaly message nareo. Za moa dia efa nazavaiko ombenombeny ny parcours-ko. Zay tsy ananako henatra satria zavatra nataoko, asa nataoko. Efa nazavaiko denombeloha fa za dia niara-niasa tao amin'ny fitondrana Rajoelina. Niara-niasa. Za mpanao social ny asako. Nanana projet za andeha hanao famorana zaza faobe tao amin'ny district anankiray izay feviako tao Iakora. Dia teo natonga za niara-niasa tamin'ny fitondrana tamin'izay nanomboka nanoana azy. Bon, ny asa nataoko rehetra zany no entiko nanoanana anazy. Zay tamin'ny fitondrana Rajoelina. So dia mieritreritra manko nareo hoe mamenatra zavatra zay non fierteko. Hoe misy mpitondra anankiray ho avy izay hanana projet tsara. Mendrika toanana zany. Rehefa anao manohan'olona anankiray dia tsy maintsy misalotra anao satria ampandany azy mitafy lamba orange. Nanomboka teo zany nanao akanjo orange. Za manko tsy dia nanao izy tamin'ny fotoana voalohany fatafara za nanomboka nanao izy. Fa ny ekipako rehetra na ny docteur, ny docteur nampanaoviko t-shirt misy sariko. Fa ny ekipa rehetra nampanaoviko orange mba andresena lahatra ohatry ny propagande rehetra. Dia andresena lahatra ny olona hoe reto zay hiara-iasa amin'ny fitondrana vaovao avy eo. Dia mandresy lahatra ny olona ianao amin'izay ny fampandrosoana hoentin'ny mpitondra vaovao. Ny dia tsy mba ny fafako ny tao amin'ny pejy misy mba hafantaran'olona hoe za efa nanao zao fa nisy fiara-miasa tamin'ny fitondrana io. Tsy hitako hoe inona ny tokony hamenatra raha ohatra ka ny loko zay notafiako tamin'ny araka amin'ny fitondrana teo aloha ny andeha hiakizevanareo anao hoe olona ratsy hoe avy aminareo namona ny Doni na ny gadrana ny saikina faty an'i Colonel Charles. Tsy haiko hoe iza daholy. Tsy maninona. Raha zay nitondranareo anazy satria zany mitondra couleur orange. Ohatry ny mpanohana ny cité mitondra loko citron, jaune citron. Fa tsy midika hoe ny mpanohana ny cité rehetra zany dia ho ratsy avokoa. Fa raha zay nifandraisanareo azy tsy maninona. Ohatry ny mpanohana ny Ravalomanana zay mitafy ny t-shirt ny Ravalomanana. Tsy midika zany hoe mpanohana Ravalomanana rehetra no ratsy. Zay ny fomba fijeriko zay. Fa mahita eto lasa mivadika fahankalana le izy. Tena hoe halanareo tena hoe olona ratsy. Fa rehefa anao manohana fitondrana anankiray ka manatrerika tsy maintsy misalotra an'iny ianao. Dia eo anao sady miara-miasa aminy manatanteraka an'izay projet hoentinao. Ny anahy manokana moa satria efa mpanao social talohan'ny hidirako tao amin'ny fitondrana Rajoelina dia manao social koa ny asa sahaniko tao anatin'ny fitondrana Rajoelina. Be dia be ny teny anao hoe Madame Lewis io pagenao ohatra misy couleur orange be ao anatiny ao fa maninona raha fafana. Toy hoe fa maninona ny fafako? Fa maninona fa asa nataoko io? Fa maninona ny fafako? Inona moa ny hoe loko orange? Ny fotodrafitrasa hoentiny sy ny projet-ny entina fampandrosoana zay no toanako. Dia raha ohatra ka manana loko izy dia manao an'iny zany. Ohatra ny mpitondra rehetra mifanesa. Za tsy afaka anao hoe loko ny dideratsira satria tamin'izany mbola kely tamin'izany. Dia ohatra ny mpitondra ny dideratsira ka nanao an'ilay menamena daholy. Zay le izy. Fa raha io loko orange io zany no entinareo ankahalana anahy tsy maninona. Tsy maninona. Tsy maninona fa tsy mampiova ninina ny zavatra noentiko tamin'ny fitondrana Rajoelina zany. Ny ala fitondrana Rajoelina iny niditra ty fanavaozana ty. Tena hoe faly tokoa tonga teo satria izany tsy maniry fanavaozana. Izany tsy maniry te handroso.
na ny olona rehetra teo aloha niaraka amin'ny fitondrana mifanesy tompoko dia maniry amin'izany fampandrosoana zany. Rariny sy hitsy ny olona rehetra raha andeha hanoana fanavaozana. Fa rehefa tonga am'le zavatra tsy mifanaraka amin'ny filàn'ny vahoaka izy tsy maintsy miteny ny olona. Tsy maintsy miteny ny olona. Satria tsy zay ny fanarahana, tsy zay no ny matimatesana. Hoe le Jirosoano nge PRRM tsy niveriny. Ny olona miara-miasa aminao nge PRRM to olona tena efa nandravarava volam-panjakana avokoa e. Ianao nge PRRM nisy fatin'olona ny akaranao teo e. So de mba hijery akaiky mikasika an'le zavatra tena hoe fanavaozana marina. Raha zay zany tsy tiavanao fa vitsivitsy nareo moa zany somary tena misy manompa, misy menansy amin'ny message koa hoe mbola ifakahita ho hitanao tsara. Tsy maninona, tsy maninona. Tiany. Ary anareo manakena publier sary koa Orange eo reny za tsy andany rondo akoly. Misy manareo mpanohana anahy tena niteny mihitsy hoe Madame Lewis raha anao mbola mamaly Andry Selo reny tsy ilaina mamaly andreny fa zara riza mahita an'io zavatra ataonao io de io mba ataony fitadiavam-bola any amin'ny sasany misy an'ity ahoana ataoko ty de ohatrinona ny contrat za moa tsy nafantatra an'izay zavatra zay. Fa za tena tsisy hoe inona ny tokony antony andeha angalako ny sariny Selo Fernand Selo de publieko ety de ça m'intéresse pas. Fa ny vahaolan'ny malagasy rehetra, ny fijalian'ny malagasy rehetra, ny fampandrosoana sy ny projet fampandrosoana saika noentina tsy tanteraka zay no mampiteny de ny olona mpambotry firenena zay mbola miaraka amin'ny fitondrana io am'izao tsy voahenjika mihitsy zay no mampiteny mila avoaka ny marina rehetra ho antsika malagasy. Zay no mampiteny fa nao alainareo ny sariko be dia be ao nanao akanjo orange tokoa tamin'ny niaraka tamin'ny Rajoelina satria zay ny couleur noentina. De be dia be ao fa tsy ny sary ohatran'izao iny fotsiny maro. Ifenasolao moa tena manontany misaotra nahita an'ity sary ity kay za kay olona tsy fantany akory fa de pipiban'olona eny zany alainy de entina karatsina anahy. Merci Fernand Selo. Merci. Be dia be zay ny tenenako anazy tena mentionné-ko mihitsy anao Fernand Selo mbola misy sary be dia be ao amin'ny page-ko ao. Afaka maka ao nareo sava ao rehefa tsisy atao iny nareo de sava ao de publie eo. Zay. Fa raha ny sariko nanao orange ny ankalanareo tsy manina mihitsy fa za tsy mamafa an'io. Io zany no aseko anareo mba nanana expérience kely za tamin'ny niaraka amin'ny fitondrana ohatran'izao ny asako nanao social io ny proof. Fa ialako tsiny aminareo rehetra zay tsy mahasamy namonangala ny sarinareo orange daholona tanatiny tao satria nareo miteny hoe raha vao orange aty Madame Lewis de tena hoe any amponja anao, firongony anao, enjena anao raha vao miteny. Raha ahitan'olona sary orange anatin'ny pejinao. Zay ny aty. De gaga fotsiny hoe bon tsy manina fa nenaha avelako ao manaova afa-po nareo misavasava ao anatiny ao. Zay zany le tsetsatsetsatra tsy aritra zany za tsy miady aminareo hevitra sy le fitondrana le firenena no mampiteny amin'ny mampanao social anahy de za tsy maintsy mijery ny vahoaka. Izay ny tenenako an'ity hoe hiditra amin'ity resaka Ambohimalaza ty tsika. Voilà. Resaka Ambohimalaza. Tadiditsika tamin'ny fotoana iny rehefa vita ny fety ny tompony ny espace ny saotra n'izay ankizy vavy anankiray izay. Mbola tsy maty le madama atao amin'ny pejiny ny saotra ny Milanto Armel. Tadiditsika ve iny? Iza iny vehivavy iny mbola tsy voatonona iny zisk zao iza ny akaiky an'iny vehivavy iny. De aveo maty moa zany le madama tompon'le espace ny vadiny mbola hoe afaka atao akedy tsara koa. Nisolo tampoka le izy aveo nisoloana fenoasina. Soloana fenoasina le Milanto Armel. Io compte Milanto Armel io fa tsy miexista tonga de nisupprimer le Milanto Armel koa ny compteny. Vehivavy tsaratsara tare zay izy. Iza iny vehivavy iny? Tsy voatonona treto. Nefa ny tompony espace nisaotra an'iny vehivavy iny. Tsy fenoasina ny sorany fa Milanto Armel.
afaka anontaniana koa ny tompony io lehilahy tompony io espace io fa nivady monodimandry koa tamin'ny fotoana io tamin'io resaka Ambohimalaza io eo zany tsika eo mila mijery an'izay tsika rehetra miresaka amiko daholo moa zany ny tompony ny victime rehetra zany efa ela ialako tsiny aminareo fa tena tsy nanao an'ity anaty fa zao vao tapa-kevitra anao an'ilay satria nareo mandodina foana moa zany nareo ialako tsiny aminareo rehetra fantako hoe marary nareo fantako hoe ohatrana ahoana zany hoe laozan-janaka zany misy moa nareo mitaraina hoe zanakanay tena hoe ny fari-panananay mihitsy ny tena hoe nanaovany niposena anazy ny asa de zahay olona misahirana zay de mba tafatafa izy de izy mba ny anteheranay maty tsisy tany ale zay madame Lewis tsisy avenir ntsony zandriny anankiray mbola kely misy moa le maty zanaka roa iny tena tsy zakako moa farina de hoe aleo atao koa lehilahy satria nareo miangavy foana moa zany misy moa nitomany hitanareo iny 10 mahery moa no maty personam tena tsy teo eo amin'ny toeranareo tompoka azafady za koa mananjanaka tena tsy teo amin'ny toeranareo fa sanatry ny vava ny fatina tsy haiko raha mbola sanatry ny vava mba tsy teny hoe tena hoe very anjavo ny ambasiny lajany fa tena hoe ny olona zay natenainareo tena hoe nitody tany tanteraka ary ny olana mpanantenanareo mihitsiny minimikipy am'izao nanantena moa nareo aby tamin'ny ministry ny justice Mafaniry Soa mbola taty andafy tena izy zany le fanantenanareo rehetra iny ny fanantenanareo rehetra hoe tonga eo izy ivoaka daholo ny marina zao nareo rehetra kivy daholo satria izy ny ray ny tenenareo zao hoe nao atao ary iny tsy hita hoe inona maro fa ny papasosy mbola tsy hita mbola tsy hita le papasosy ka nandeha hitory ary mbola manontany hitory marina ve nareo sa ahoana ho ataotsika ka nataotsika io tsy voatery hoe ahita ny marina ministry ny justice no mamoaka an'izay de inona zany no marina hitanareo ny ministry ny justice fitsarana mihitsy miteny na hitory eo nareo araka tsy hita ny marina satria ny papasosy mbola tsy hita tsisy fanantenana nareo za de sahako miteny anareo fa de rerakeo anareo raha ministry ny justice ny antenainareo nandeha hono nareo mitataramiko moa zany de apitako eto nandeha zareo le manao pahoriana rehetra le victime rehetra tonga teo amin'ny toerana moa zany ministry ny justice de nandeha nakany ro nanakany zareo tamin'ny voalohany aloha de tena tsara fandraisana aloha tamin'ny voalohany de eo de niresaka de nampantenaina tao an'izao tsy mety hita ny marina tsy mety zao de nisy an'le vola le nangona taty ivelany iny zany atao hoe anampinan'ireo olona reo de tao amin'ny compte ministry ny justice nanomboka teo zany reo olona reo zany nomboka sanganeny hoe mbola resabola io de zao natao ministry ny justice tamin'ny telefonany ity ny vola amin'ny telefona mipetraka daholo izy rehetra ity le vola ambony atao tsy haiko 100 000 ariary izy iny io fa de zahay mba te hijery lina hoe otrina marina moa zany io compte anatiny eo maty le telefona rehefa aveo de tehiteny zareo hoe madame ministre tsy hitanay nge le masombola teo tehiteny fa matao satria ministre iny moa mikasika ny resabola satria izy nandraikitra n'iny resabola iny faharoa aleo nareo makany amin'ny première dame de any nareo miresaka ozy ministry ny justice nandeha indray zay ozy nakany amin'ny première dame zay fa reraka aty nanao zay azaona amin'ny première dame tsy azo première dame nareo moa tsy nareo zany miantso première dame fa tena hoe par respect zany itenenako an'izay vadiny PRRM io tsy nentina indray ny vadiny PRRM de ozy aho hoe namaly an'le olona hoe inona zao ny tenin'ny vadiny PRRM inona kiny idirako zany nga teo tamin'izany ny alany tsy tehitra amin'izany ny vadiny PRRM satria tsy te ozy tamin'izany ny alany tsy nahazo amin'ny vadiny PRRM reo olona reo va et vient justice iavoloha justice iavoloha niverina tany amin'ny Mafaniry Soa
madame ministre tsy nahazo i madame ny PRRM nge zay tena tsy manam-potoana mihitsy dia mivolonitra ihany meko anareo fa tena tsy manam-potoana iresaka aminareo sisika ihany reo olona reo moa tonga tao aminy aleo nareo alefako any amin'ny ontiana realy aleo makany anareo ozy ministry ny justice tanareo ihany ny olona amboniko sarotra ny fahazahoana ireny nanao indray nandeha nangataka fa feonana tamin'ny ontiana realy indray farany raisy ny ontiana realy tena efa ela mihitsy aneritreritra anareo izy ontiana realy tena efa ela mihitsy aneritreritra anareo inona problème dia samy teny problème teo samy teny problème teo zao nanaovantsika anazy ontiana realy mangalanareo toerana anankiray ivorianareo rehetrarehetra dia aleo za manantona anareo fa tsy anareo tsy mandeha ty tsony fa tsy tiako mety anareo va-et-vient sanandro io fa aleo za mihitsy mandeha manantona anareo dia omeko anareo numéro aleo ny numéro nareo no alaiko nareo zany tsy mila miantso any ontiana realy fa ontiana realy no miantso an'zareo dia o zany mantsy an'zareo hoe ina ny antsona anareo zany ngano manahirana anazy ny andry nijery tena malalaka ho ny reto olona reto ny andry ny alany ontiana realy tsy tonga tany izy inona kiny idirakozy ny ontiana realy plasy efa azoko verina efa nokasorena amin'izay reto olona reto efa misy menimenina dia ao amin'ireo olona reo koa misy joeny zareo koa hoe mba ainona renseignement hoe inona ny tiany reto atao olona reto atao hitanareo le jeu ny vadika ho fahavalondray reto olona reto sao dia hienjana itory embenana amin'izay dia misy alaina ny olona sasany vitsy amin'ireo olona victime reo mba hakana renseignement hoe enona hoe inona ny tiany reto olona victime reto atao zay atahorana sao dia ifonce ka hafantatra ny marina dia reo anatin'ireo olona reo misy mandeha mitatitrany zao ianina mamany anina manao zao ihany mamany anina dia ozy teny ministry ny fitsarana hoe reny tsy mahazo makaty eliminena atao anaty reo fa nareo reto no ihany mahazo makaty fa tonga dia asoro tao misy groupe WhatsApp dia misy asorona tao ny sasany samy manana maty reo dia misy atao an'izany fa inona ka ny atahorana raha ifonce reo olona reo inona ny atahorana dia rehefa nandeha tany amin'ny fitsarana dia misy koa ny sasany ao misy malahelo hoe alao ampidirina foana izy fa maninona moa reto zany nefa samby manan-janaka matsika alao ampidirina foana hoentina foana lasa indray nangataka fihaonana tamin'ny ramatoa ministra satria izy moa tena nilokaloka eo anatrehan'ny lanitra sy ny tany fa tsy maintsy mahita ny marina ary izy en personne mihitsy ny teny hoe botulisme zay botulisme ozy izy nandeha mivezivezy tsy haina Maurice tsy haiko na nina inona aby ny gestany teo izy en personne rehefa tonga eo amin'ny fitondrana amin'izay izy normal reto olona reto andeha hitalao any aminazy ohatry hoe Andriamanitra kely izy tamin'ny fotoana io lasa indray reto olona reto niverina tamoa zany dia le olona saika ny elimine tao nisy ny signala hoe andao foana rangaha hoe satria fahoriana raha manana ty fa manina ilika ny sasany satria menmenina nareo sasany reto ka te hienjana te hifonce amin'io resaka fitoriana io dia eliminena mialatsiny aminareo direct za miresaka eto logika be zany raha vao nareo mifonce dia eliminena nareo satria misy zavatra tsy tokony antony tsy tokony hifoncenareo anatiny ao voilà nandeha tany io moa zany hainy misy fitsarana tsiraray aby hoe izy reo olona reo hainy tsenjery reo olona reo somoka sorena ministry ny fitsarana tena rehetra ena tantara daholy nareo miasista be nareo zao mbola ionge mbola mila asa be sady zange namono ny avanareo fa rajoely tsy za tokony amin'ny rajoely nareo no mitabataba zany
ny fitantarany avany maty. Andranomaso tantara zay na tonga an'zareo miteny hoe mba resao fa zao ny zavatra iainanay. Zaho mananjanaka tsy te hipetraka amin'ny plasin'ireny olona reny a. Mafy na za mino tsy tafiresaka an'izay fa zao vao miteny an'izay zavatra zay. Tsy za namono ny havanareo ny zanakareo fa Rajoelina. Quand même. Oui. Bon, Rajoelina ara namono an'ireo zanaka zazareo oza nareo. Raha nisy ny fanampian'ny Rajoelina zao aby a, nareo efa nisy nareo nandray vola tany amin'ny Rajoelina tany, aninona moa zany reo olona reo? Rehefa mahazo fanampiana dia raisiny zareo. Fanampiana nge ny tadiavin'ireo e. Ara-tsaina, ara-moraly, mety manana na va-et-vient. Mila fanampiana reo olona reo. Ny fanampiana nahafantarana ny marina. Inona moa zany mba ny azon'ireo atao raha ohatra hafantatra ny marina koa reo? Io marina tsy avoakanareo. Joevanareo le sain'le olona amin'ny tombotsoanareo. Satria tonga nareo, tonga amin'le fitondrana. Io moa zany tsy maintsy misy no rehefa hiakatra amin'ny fitondrana moa zany mazana, tsy maintsy misy foana ny victime anatiny satria izay a hidestabilisena ny fitondrana anankiray. Tsisy olona adala eto, tsy maintsy mivoaka ny marina io. Dia hoy zany mantsy an'ireo olona reo hoe raha mbola fitondrana io koa dia tsy hivoaka zany marina fa amboary ny sainareo. Amboary ny sainareo. Zany ianareo ka efa alefananay tsy zany namona ny zanakareo fa Rajoelina. Dia mieritreritra ve nareo havaolana zany? Rajoelina zay efa nasorona teo. Nareo fa nandray vola tany amin'ny Rajoelina dia nareo fa nandray vola tany ka inona zany ndana makany amin'ny Rajoelina. Nisy an'le prise en charge nataony Rajoelina zay fitondrana teo aloha tamin'ny MMM. MMM moa le akaiky-nosy iny. Nisy nandeha nitsaboana tany. Tezitra. Zareo dia nasorony zareo tao tsy mila nytony prise en charge atony fa io Rajoelina nanao io fa aloha zay nanao anazy. Dia nefa tsy nitohizany zareo fa nasorona tao fotsiny olona dia tsy mba nomena fitsaboana aty. Dia nangataka an'io daholo hoe bon rehefa tsy tianareo ara fa Rajoelina nameny an'io prise en charge aty amin'ny MMM io dia aleo ary zay mba omeo eto amin'ny toerana hafa fitsaboana. Dia nefa tsy natao. Navela amin'izao fotsiny sady efa nasorona taty le olona amin'le prise en charge aty dia tsy mba nalefa amin'ny toerana hafa. Dia amin'izay zany misy maty foana dia maty koa dia di Rajoelina mihitsy io. Inona zany mba vahaolana entinareo tamin'ireo olona reo? Inona? Tsisy. Ahodikodinareo ohatran'izao aloha dia reraka dia mipetraka zay ny système-nareo. Rehefa reraka io mijanona ihany reo satria azonareo le toerana. Ataonareo tohatra fiakarana ny fatin'ny zanak'olona 50 mahery. Dia mbola miteny eto hoe 50 mahery ny maty iny 20 mahery ny tamin'ny grève iny 70 olona zany faty. 70 mahery 20 ny akaranareo teo. 70 20 faty 20 ny akaranareo teo. Zay dia teneniko zay. Nareo mizao mahita ny laza mahita an'le botulisme. Aiza. Taizany afantaranareo an'izany inona daholo ny zavatra nataonareo. Maninona tsy tohizana ilay fanadihadiana. Iza ny tao ambadika iny. Fa rehefa nongana dia tsy maintsy mijery hoe inona mba hampiala ny fitondrana eo malaky. Tsy maintsy mamono olona. Zay ny hitanareo fa mety. Verana kany amin'ny fitondrana any amin'ny minisitra indray zany reto olona reto. Tezitra be minisitra natonga anazy ny teny any amin'ny Rajoelina nareo mandefa tsy aty. Farany naverina any amin'ny première dame indray any amin'ny vadin'ny PRRM. Farany nahazo ny vadin'ny PRRM ihany reto olona victime reto. Ozy vadin'ny PRRM fa
rehefa naniona taminazy zareo alevy ny anarana dia alevy daholo ny facture anareo dia aloha zany le dépense anareo teo ozy ny vadin'ny PRRM olona anankidimy tanatin'izay sa efatra ny bénéficiaire izy fa maro ny facture very koa dia zay kely teo ihany ny alohan zareo firy ny olona victime olona 5 no nahazo an'ilay vola zay zay tsy complet koa ny facture an'ilay olona 5 ireo dia mandehana anareo dia avy eo antsona farany taona amin'izay vary 50 kilo isaky ny victime no nalefa ny vadiny PRRM vary stock tapo vary stock tsy nohan'ny zareo tsy nohan'ilay victime reo na kisoa tsy hinana an'ity madame Lewis farany taona olona manam-pahoriana farany taona za ty mpanao sosialy teneniko anareo farany taona zany tokony mendrika gisa tsy hanina ny olana fa mba respect na kisoa tsy hinana an'ity madame Lewis par vidéo naseho zareo vary stock ray gony tsisy menaka io tsisy ino io tsisy sira io tsisy savony tsisy ino za mpanao sosialy ny asako tsy hinana an'ity zay vory izy mianakavy eo mpanao appel vidéo dia ozy hoe tsy izao ny fotoana ahitanareo marina fa ho avy ny farany fa ny marina indray tsy maintsy hita fa tsy izao raha mbola io fa amin'izareo tena soa mba nisy an'iny mba ahafahana nangalany rajoelina zay rajoelina amiko tsy olona innocent manana ny fahadisoana iny araisiny lesona zavatra ny sepazy teo ohatra ny ravalomana io fa mahay lesona inona ny lesoka inona ny lesoka zay mpitondra avy eo kosa aloha efa tsy haiko tsony raha tsy hainy lesoka leson ny rajoelina iny efa nahazo lesona teo koa ravalomanana efa hainy amin'izay hoe aiza zany ny atao inona ny tokony atao mba afahana mitondra firenena leson reny amiko zao tanao teny rajoelina farany tsy mitady olona nafisafo azy ozy izy tanao zay efa manomboka tafiditra izy hoe misy lesoka nataoko grave tao fa misy ny manararoatra zay manao ny ain'olona tsisy fotony zay no heveriny akana fitondrana fa amiko tena ny rajoelina mihitsy n'iny mba hahafany makalesona iza ny olona miara-miasa amiko iza reto olona reto inona ny zavatra nataoko ohatra ny mpitondra rehetra zay nahazo lesona zay ka amiko manokana ho anareo zay manam-pahoriana rehetra mbo malaza amboary ny saina ny fanamboarana saina tompoko dia tsy midika hoe mijanona tsy misy mijanona zany mila mahita ny marina so dia avarim-bareny olo any amin'ilay olona fa any amin'olona zay efa nasoronao ny mahamalagasy azy zany andeha hitabataba ianao ary namela azy nandeha nasoronao ny mahamalagasy azy dikan'izay tsy azo kitiana zany izy inona tsony ikitiana anazy olona fa tsy gasy ianareo ve zany dia hitoreny Mbappé tsy gasy hitoreny Macron tsy malagasy nasoronao le nationalité magasy azy dia hitoreny izy ary na anareo raha tsy nganareo nasany endrika ny rajoelina ziska maintenant satria hainareo tsara ny zavatra nataonareo hainareo tsara anenjika Mbappé ve Mbappé mako tsy gasy ohatra ny rajoelina ohatra mako ataoko io anenjika aniza Sarkozy endana mitabataba amin'ny Sarkozy ary fa inona moa ny zanakareo tovy amin'izay koa hoe endana mitabataba amin'ny rajoelina ary endana makany amin'ny rajoelina fa inona moa ny zanakareo inona zany ny antom-pisin'ilay fitsarana rien fitsarana
Mahadesu. Tsy dikany izy ny fitsarana. Rajoelina sainao andehanan'olona raha nanao tsy manenjika anazy akory anao fa anao nampananteny arrestation internationale jusqu'à maintenant. Tsisy. Izay le olona kely mijaly mahatra fa maty zanak'ireky na sainao mandeha manenjika anazy, anareo ny zatra mpandeha ivelany any, samboro, manamboly nareo anaovana vaivay mandeha ivelany reo. Maninona nareo mandeha misambotra anazy any? Reo miaramila risiana entanareo eto misambotra azy any. Nareo mana fahefana itengenina avion chaque 5 minitra mandeha va et vient dia mindana mandeha any amin'ny Rajoelina samboro ozy dia eto adevan'ireo olona reo. Fa olona efa malemy efa resy no mbola ataonareo ohatran'izany. Zay le fitondrana zay. Fa za dia mbola miteny foana eto, ny alahelon'ireo olona reo tsy ho zakanareo. Nareo mandry matory ambonin'ny fatiny zanak'ireo nareo. Matory ambonin'ny fatin'ireo zazareo nareo. Ataova anatin'ny sainareo zany. Dia isy teny andray avy eo hoe ratsy loha ratsy saina mendrika higadra za. Tsy nareo ny tsy tiako fa ny zavatra ataonareo. Ny fitenenako marina eto zay ny tsy tiavanareo anahy satria nareo tsy zatra fahamarinana. Tsy fidianako olona ny anahy ny zavatra tsy mety atao, fiteneniko. Fa nareo dia matory ambony fatin'ireo zazareo. Andro manalina. Anaty katikatana nareo dia miaraka mipetraka anatin'ny fatin'ireo zareo miaraka mipetraka aminareo. Raha mbola misy angatra koa reo. Raha mbola misy koa Zagnahary. Izay tany alenareo rehetra. Babenareo ny fatin'ireo ankizy ireo. Pesona. Ny ranomasin'ireo havan'ireo sotroinareo. Zay. Makasitraka antsika rehetra. Zay ny androany fa raha zay ny tsy tiavanareo anahy tsy maninona mihitsy. Tsy maninona. Fitondrana mandalo. Zay ny tenenako ny Ramsey io manaran'ity tsy dia tsara manao zao. Teo zany ny ala. Fantako hoe tsy maintsy misolo na tiana na tsy tiana. Tsy zay na andeha ambanimbanianao olona, anaovanao vavaratsy, anaovanao zao. Eraky ny réseaux sociaux hain'olona hoe iza. Lesona ny ainan'i Madagasikara hatramin'izay. Maro reo tamin'ny TGV tao tena nanao. Reny efa raha nidoran'olona ny trano. Tsy mahay maka lesona. Hitan'olona daholo iza nareo reny. Tsy fitondrana vao 6 mois 7 mois tompoko ny anaovana fiainana ohatran'io. Maiza mitondra tena. Na ho alainareo ny sary piblienareo zara tsy maninona mihitsy fa za dia tsy hanao an'izany ianareo. Tsy aza mieritreritra hoe iny azany dia tena hoe dia karoka ny pezinareo dia piblie sarinareo. Jamais. Tsy m'intéressé anahy. Ny ratsy ataonareo ny tenenako anareo. Nareo rehetra reo. Vola mpinambolam-panjakana corrompu aby reo. Mpamono reo. Mpamono. Makasitraka antsika rehetra. Manaraka indray iresaka ny situation ny Jean-Jacques Rebenirina indray tsika manaraka. Inona nahafaty azy? Manina le garde corps reny tsy tapopoka. Tsy mety. Natsoina tamin'ny investigation. Tsy tonga. Nefa reny ny tokony témoin. Natsoina fitsarana. Tsy tonga. Reny ny témoin. Fa maninona tsy tonga reny? Fa natsoina tamin'ny 12 mai teo. Tsy tonga. Zay ny zavatra resantsika manaraka. Fa maninona tsy tonga reny? Reny ny témoin niaraka taminazy. Nanaritra anazy andeha hody. Nefa ny chauffeur zao dia efa miteny tsisy faty zany teo. Taiza zany nahafaty an'i Jean-Jacques Rebenirina.
tsy nandona olona ozy fa atsova mesista be ny chauffeur reny alay vao ty le bandy le garde corps reny atsova ty asevy miatrika eo reo fa tsisy faty tsy mipotra le garde corps jusqu'à maintenant androany fato any akaranareo tantara tsara zay no resantsika manaraka makasitraka indrindra samby tahindragnahary atsika afaka mikomantenareo afaka tsy tianareo isaorako anareo zay manaraka anahy koa isaorako n'izay mame vaovao anahy isaorako zay mananatra anahy koa hoe tandremo tsy mifamaly amin'olona ohatran'izao matoa miteny eto mahazo alalana feno amin'ny olona akaiky andren'olona reny ary vaovao marina no etoketo saotra raha soantsika rehetra fa soavana ny tokantrano tsirairay madame Louise makasitraka tompoko